ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifaliana no iara-barantsika rehefa kotratrity alarobia fa iraika amby telopolo ny volana Jolay ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny boky Ezekiela mpaminany. Ezekiela toko faharoapolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izaho tamin'ny zanany tany anefitra, aza mandeha araka ny fanaondrazanareo ianareo, na mitandrina ny fitsipiny na mandoto tena amin'ny sampiny, fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo koa mandehana araka ny didiko ary mitandrema ny fitsipiko ka arao zany, ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko so aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Kanjo niodina tamiko koa ny zanany, tsy nandeha araka ny didiko izy na nitandrina anaraka ny fitsipiko, izay mahavelona ny olona manarak'izany, fa nandoto ny sabatako izy, ka dia ho izaho haidiko aminy ny fahavinirako ary ho tanterahiko aminy any anefitra ny fahatezerako. Nefa nampiemotra ny tanako aho, na dia niasa noho ny amin'ny anarako mba tsy ho voaloto zany io anatrehan'ny jentilisa izay nahita ny tondrako azy nivoaka. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mampatsiaro ny tantaran'ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tany anefitra Ezekiela mpaminany eto. Rehefa amin'ny Ezekiela zany dia haverin'ny tompo ny fomba nitondrany zanak'Israely tany anefitra. Zanak'Israely tany anefitra izay nivadika tamin'Andriamanitra, mbola tany anefitra izy dia efa nanompo sampy. Mbola sy tonga tany amin'ny tany kananak'ora izy dia efa nanompo sampy, dia nivadika tamin'Andriamanitra. Ary asehon'ny Ezekiela mpaminany, tsy hiviny Ezekiela mpaminany milala amin'ny faminaniana manao hoe tsy ireo ray aman-dreny tany aloha ihany, fa ny taranaka teoriana dia mbola nanao ilay fanompo-tsampy. Vao omaly nomaly tsika resaka ato anatin'ny mofinaina ny momba ny hoe ireo olona tany aloha tamin'ny nanaovana ny lalao olympique dia nanompo sampy any alohan'ny Kristy, ny Grika sy ny namany zany. Mety ho nanao zany izy tamin'ny androny tsy fahalalana, mazava ho azy mbola sy tonga ny filazantsara tamin'ny fotoana sasany, nanompo sampy izy. Saingy tohizan'ny taranaka ankehitriny zany. Hoy ny filazan'ny boky Ezekiela mpaminany eto, andininy faha 120, kanjo mbola niodina tamiko koa ny zanany ary tsy nitandrina hanaraka ny fitsipiko. Ary dia mampatsiaro zany Ezekiela mpaminany eto. Mampatsiaro zany fihodinany zanak'Israely, fihodinany razany zanak'Israely tamin'Andriamanitra izany. Fa andininy faharoa amby roapolo teo izy. Nefa nampiemotra ny tanako aho Jehovah, ka dia niasa noho ny amin'ny anarako mba tsy ho voaloto zany eo anatrehan'ny jentilisa izay nahita ny tondrako azy tany Egipta. Nampiemotra ny tanany Andriamanitra. Tanan'Andriamanitra dia hikapoka. Tanan'Andriamanitra dia ampidina ny fahavinirany amin'ny zanak'Israely tany anefitra. Tanan'Andriamanitra dia hikaravasiny ny zanak'Israely. Satria niodina tamin'Andriamanitra izy, niodina taminy izy, tsy nohajainy ny lalàna, tsy nohajainy ny didy, nanompo sampy izy. Fa mihoatra lavitra noho zany dia hoy izy manao hoe nolotony ny sabatako. Ino moa dikan'ny hoe nolotony zanak'Israely ny sabata? Ilay sabata eto dia ilay famantarana andiny faharoapolo, famantarana ho amiko sy ho aminareo. Zany hoe ny sabata zany dia famantarana ny mahafirenena voafidiny zanak'Israely, famantarana ny mahavahoaka n'Andriamanitra ny zanak'Israely. Zay le sabata. Marina fa misy sabata hajaitsika ankehitriny, fa ny tena heviny dia ny hoe move voahaja antsika, move hajaitsika ireo famantarana izay mahampino antsika, move hajaitsika ny famantarana ny mahampino antsika. Ary mahagaga ny fiasan'le mofinaina, fiasan'Andriamanitra. Izy manao hoe andiny faharoapolo, famantarana amiko sy ho aminareo.
lay sabata. Inona moa ny famantarana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny sakramenta ny batisa, famantarana hita maso amintsika sy Andriamanitra ny mahampanompona mahazanak'Andriamanitra, mahampanompona Andriamanitra antsika. Ny Eukaristia izay famantarana hita maso ny mahampanompona Andriamanitra ny anekentsika ny Jesosy ho tompo, dia hitantsika vao tamin'ny alakamisy tamin'ny 9 volana jolay teo, dia iny itsakitsaha iny izao tontolo zao iny lay famantarana zay ho amintsika sy Andriamanitra. Marina fa azy zany fa tsy atsika saingy toy ny efa ataontsika hoe fanaon'ny olombelona ny manamaivana, ny manao tsinitsinina, ny mandrava lay famantarana izay ataon'Andriamanitra sy ny olona ho mariky ny fifandraisana. Dia eto arevako malala asehon'ny tompo fa tsy zakany zany fanaovan'ny olombelona tsinitsinina ny famantarana ny fitiavan'Andriamanitra, famantarana ny fahasoavan'Andriamanitra, nanaovan'ny olombelona tsinitsinina fa nitsakitsahana ny fahasoavan'Andriamanitra zay nataony tamin'ny alalan'i Jesosy zany. Ary dia eto Andriamanitra raha am'ty bokin'ny Ezekiely ty dia tesitr'Andriamanitra, tesitra vinitra izy ny filazan'ny 9:20 ahidiko ny fahavenirako ary ho tanterahiko amin'ny anefitra ny fahatezerako. Saingy 9:20 nampihemitra ny tanako aho. Inona ny antony nampihemitra ny tanan'Andriamanitra? Inona ny antony nampihemitra ny tanan'Andriamanitra? Na dia eo aza ny ditrany ny olona, na eo aza ny ditrany zao tontolo zao, na eo aza ny faharatsiany zao tontolo zao, vinitr'Andriamanitra, tesitr'Andriamanitra. Saingy hoy izy manao hoe nampihemitra ny tanako. Ny epistilon'ny Hébreux dia miteny mazava hoe tena zavatra mampatahotra mihitsy zany hoe azo ny tanan'Andriamanitra velona. Saingy hoy ny Ezekiela mpaminany eto hoe nanaiky nampihemitra ny tanany Andriamanitra, nandefitr'Andriamanitra. Afako izay fandeferan'Andriamanitra izay tanan'Andriamanitra mihemitra izay no hitantsika ao amin'i Jesosy. Jesosy lay sarin'lay tanan'Andriamanitra mihemitra. Jesosy lay sarin'lay famindrampon'Andriamanitra tao anatin'ny fahavinirana, ka tany amin'i Jesosy no niatra izany fahaviniran'Andriamanitra izay tokony niatra tamintsika. Nihemitra ny tanan'Andriamanitra hikapoka atsika, hikapoka an'izao tontolo zao, hanafay izao tontolo zao, no niditra n'izao tontolo zao. Saingy nihemitra ny tanan'Andriamanitra ka dia tao amin'ny zanany zany, niatra tamin'ny tenan'Andriamanitra ihany ny fahavinirana. Rehefa miteny eo am-bokin'ny Genesisy hoe nanenin'Andriamanitra, l'Andriamanitra nge tsy olona ka haneniny mazava ho azy, fa ny hevitry ny hoe naneniny Andriamanitra dia izao nataon'Andriamanitra niatra tamin'ny tenany. Izy Andriamanitra ihany no nikapoka no niatra tamin'ny tenany lay fahavinirana, lay tanany te hikapoka ny olombelona, lay tanany te hampiatra ny fahavinirany amin'ny olombelona, no niditra ny olombelona, no ny fialan'ny olombelona amin'ny fitiavana. Dia izao toy ny mikapoka ny tenany Andriamanitra. Ary zany dikany teny hoe Jesosy no mitondra zany fahaviran'Andriamanitra zany teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy no nokapohana, Jesosy no ratraina, Jesosy no esoina, Jesosy no satrohana tsiro, Jesosy no nalaim-baraka fa tokony ny olombelona. Ary dia mampahirantsika ry havana zany zany fitiavan'Andriamanitra izany. Fa raha ny tanan'Andriamanitra no tsy fihinan'Andriamanitra dia ringana atao anatin'ny raim-pimaso zao tontolo zao, ringana atao anatin'ny raim-pimaso ary tsy misy nofona iray ary mahajoro eo anatrehan'ny fahaviniran'Andriamanitra. Ny filazan'ny soratra masina, saingy famindrampo Andriamanitra. Ao amin'ny soratra masina dia farafahakeliny betsaka ny toetra ilazana an'Andriamanitra, betsaka ny ilazana ny famindrampon'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra. Fa misy voambolana indrindra ty amin'ny testamenta vao, testamenta taloha, amin'ny teny grika hoe Kristotesy. Ny atao hoe Kristotesy dia ilay fahalemem-panahy, lay famindrampon'Andriamanitra. Kristotesy famindrampon'Andriamanitra na koa fahatsorampon'Andriamanitra. Ny Kristotesy dia izay toetran'Andriamanitra ka tokony ho toetrany kristianina. Toetran'Andriamanitra raha adika tsotra dia ny hoe mitady fomba
mba hanampiana ny hafa, mitady fomba mba ataontsika hoe hanavotana, mitady fomba mba hanarenana, mitady fomba mba hanampiana ny manodidina. Le kristotesy zany de zao toetran'Andriamanitra. Andriamanitra tia atsika, na de eo aza ny ditratsika, na de eo aza ny frériatsika, ny fizahozahotsika, ny fiveratsika tena ho tsara, ny fiveratsika, ny fieboebotsika eo anatren'Andriamanitra. De so fa eo lay kristotesin'Andriamanitra, mitady hevitra mihitsy Andriamanitra. Izy mihitsy no mitady hevitra mba hanampiana atsika, mba hamonjena atsika, de nomeny atsika ny zanany. De avako ny Andriamanitsika de Andriamanitra fitiavana. Ny Andriamanitsika de Andriamanitra namela heloka zary tia tsika tao am' Jesosy, ary dia toy ny kapoka ny tena ny tao am' Jesosy izy. Zay natonga ny Jesosy nikikika manao hoe nahoana ny de afonao Andriamanitra, nahoana ny de afonao araiko, na afon'Andriamanitra ny zanany, satria tia tsika izy, satria lay kristotesin'Andriamanitra lay tsy manino atao amin'ny teny frantsay bonté, lay madika azy amin'ny akabeny zay, amin'ny heviny tsotsotra zay, hoe lay fahalemem-panahy, lay fahatsaka an'Andriamanitra nikaroka ny fomba mitady ny alanenina, ary fotoana ny alanenin'Andriamanitra mihitsy zao, mbola mialanenina Andriamanitra, matoa mbola tsy tonga Jesosy hitsara izao tontolo zao, matoa mbola tsy tonga ny farany zao tontolo zao, de satria fotoana ny alanenina zao, fotoana ny iandrasan'Andriamanitra ny fibebahana amin'ny olombelona. Fa ny toetra faharoa zay hitatsika raha mitentsika hoe nampihemitra ny tanan'Andriamanitra, nampihemitra ny fahavelirany'Andriamanitra, na dia tokony niatra tamin'izao tontolo zao ana fahatezeran'Andriamanitra. De misy toetra faharoa koa zay matetika hitatsika atao hoe makrotimia, atao ny grika hoe makrotimia. Paoly mampiasa ny matetika ny Galatiana toko 5:22-23 dia milaza lay toetran'Andriamanitra fa tokony ho toetran'ny olona koa lay fifehezan-tena, zay azo ilazana azy, lay fifehezan-tena. Adika moa izy zany hoe adika hoe faharetana izy io, fa nefany de ny hoe fifehezan-tena ka tsy baikony ny valifaty, fifehezan-tena tsy baikony lay fahavinirana, zany hoe misy zavatra tena tokony ho valiana mihitsy, misy zavatra tokony ampiarina mihitsy zany lay fahatezerana aradrarina io, fahatezerana aradrarina io, zany hoe toy ny fanasaziana aradrarina io. Fa lay makrotimian'Andriamanitra de zao ny feten'Andriamanitra, ny feten'Andriamanitra, ary tsy ny baikony zay fahavinirana zay izy, raha zay ny azo andikana azy, tsy ny baikony zay fahavinirana zay izy ka nikapoka ny olombelona, ary nanaiky niaritra lay fahavinirana ho an'ny tenany mba hamonjena ny olombelona. Ary afako famindram-pongy Andriamanitra tsika hoe zay ny tsy mahalany indrindratsika. Raharay mety hikikitsika raharay manao hoe faizianao Andriamanitra, nahoanany dia avelanao anjakazaka tahaka zao ny ratsy eto ambonin'ity tany ity, fa enao mahay ny zavatra rehetra, nahoanany de avelanao anjaka ny tsirariny eto amin'ity tany ity, fa nahoanany de avelanao ho simba tahaka zao ny tany, fa nahoanany de avelanao ho simba tahaka zao ny fiarahamonina, fa nahoanany de avelanao ho afa-baraka tahaka zao ny mpino sy ny tahaka zany, satria ao le makrotimian'Andriamanitra, ao le faharetan'Andriamanitra manantena, fa mbola iovany olona, manantena satria naniraka ny fanahiny izy, de mahatoky Andriamanitra fa tsika rety mieritreritra manao hoe tsy iova tsony reny olona reny, tsy reny nge fa tsy avitra tsony, tsy eny tokoa mety misy zany, fa zao Andriamanitra tsy ohatry zany. Andriamanitra de mahatoky ny asan'ny fanahiny, ka io teny toriny io filazantsara toriny io mpanompon'Andriamanitra irahiny io fiangonana irahiny io, de zao mino Andriamanitra fa isy fotoana iovany zao tontolo zao, misy fotoana iovan'ny malagasy, mino zany Andriamanitra, tsy hoe mino amin'ny lafiny maha-olombelona, fa Andriamanitra de matoa maniraka ny fiangonana izy, matoa maniraka mpanompon'Andriamanitra be de be izy, de zao satria mbola miala nenina izy, satria manana lay ataontsika hoe makrotimia, zany hoe manana lay faharetana izy, miandry ny fiovam-pon'ny olona. Fa ny fahatelo de misy koa lay atao hoe proteste, proteste dia lay inona koa lay tena lay fahalemem-panahy mihitsy, lay fahalemem-panahy,
raha oharina dia misy tahaky ny biby ohatra hoe biby matanjaka azy fa hoe omby na soavaly izay matanjaka be saingy folahana de rehefa folaka izy de la heriny iny zany de manjary tsy hery manimba itsony fa manjary lasa ampiasaina mahasona zay le hoe protese le hoe folahana ka la hery manimba iny zany de manjary lasa hery ampiasaina amy mahasoa zany hoe Andriamanitra de manana ataontsika hoe tsy manina atao hoe douceur lay protese zany hoe lay fahalemem-panahy lay famindram-po ve zany hoe manana hery Andriamanitra la herin'ny fahavin'iran'Andriamanitra tokony nandravy iny la herin'ny fahatezeran'Andriamanitra tokony nandripaka ny olombelo iny de zao no lay protese de nanjary lasa hery nahatonga fahariana vaovao ao anatin'ny olona nanjary nahatonga hery izay nahatonga fifaliana fiainam-baovao ao anatin'ny olona afaka malala fa maninon'Andriamanitra ary no nisafidy anana zany toetra zany ataontsika hoe kristotese makrotimiae protese fa naninony Andriamanitra no nisafidy an'izany de satria ho andininy faharoa amby roapolo io mba tsy ho voaloto eny atrehan'ny jentilisa izay nitondrako azy nivoaka ny anarako. Andriamanitra zany de zao tsy te anala-baraka ny anala-baraka ny anarany Andriamanitra. Tonga zanak'Israely nivoaka avy any Egypte izy, io zanak'Israely fa manompo sampy mivadika amin'Andriamanitra manitsakitsaka ny famantarana zay ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ihany. De zao hoe Andriamanitra hoe tsy nampiasa tsy te handripaka azy tany Egypta tany anefitra satria nandripaka azy tany anefitra de zao ho afa-baraka indrindra Andriamanitra mba nitondra azy nanafaka azy tany Egypta de jerety izy fa naripaky ny andriamanina izy jerefa nafoiny ny Andriamanitra n'izy nariny izy de noho izany Andriamanitra nataoko zany tsy noho nareo fa noho ny anarako ravako malala tia antsika Andriamanitra miandry fibebahana am'izao tontolo zao Andriamanitra miandry fekekeloka am'izao tontolo zao Andriamanitra miandry fifonana am'izao tontolo zao Andriamanitra ary io tsy ny fifonany ny tsipino loatra ny tsipino ngefa tsipino reny hitatsika isan'andro ny fiarahamonina reny marary fo am'ireny fotsiny ianao raha mijery ny fahotana zao tontolo misy efa ataontsika hoe efa zao tontolo zao izy efa say tsy hitanao zay atao fa miandry ny ovana ianao fa ny andrasan'ny tompo de zao lay amin'ny bokin'ny tantara manao hoe raha ny oloko zay nantsonina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka anetry teny eo anatrehako de ho avy iain'ny feo iain'ny vavaka ary anasitrana ny taniny afaka malala manoloana ny zavatra mitranga ankehitriny de zao ny fibebaham-pino ny fifonam-pino an'izao tontolo zao no andrasan'Andriamanitra tsy ny fanomeza tsy ny fanomeza tsy ny takoritsika risy zay mazava ho azy iainany eto andavanandro fa izao ny fifonantsika ho an'izao tontolo zao Jesoa mifona ho antsika itsika biny kosa mifona mitondra zay le antsony hoe intercession ny fifonantsika ho an'ny hafa ny fifonantsika eo anatrehan'Andriamanitra mba tsy hiatra ny fahaveniran'Andriamanitra fa mba hiatra kosa ny famindrampon'Andriamanitra mba hiatra kosa ny fahalemem-panahyn'Andriamanitra mba hiasa kosa ny fitiavan'Andriamanitra Andriamanitra mamindra fo mandrakariva satria ny zanany malala ny aza no nomeno famonjenantsika de revako malala am'izao vanim-potoana sarotra mampisy resabe isan-karazany zao de zao de itsika hifona amin'Andriamanitra de hifona am'izay tsy mety nataon'izao tontolo zao andeha hifona hitondro zany ao anatrehan'Andriamanitra mba tsy ny fahaviniran'Andriamanitra ny atra fa ny famindrampon'Andriamanitra mba hikaroka hevitra mihitsy Andriamanitra satria zay ny fitiavana rehefa tia olona ianao de mikaroka hevitra hanampiana azy mikaroka hevitra hanavotana azy rehefa tianao ny olona anankiray rehefa tianao ny olona anankiray de atao mihitsy zay fomba hanampiana azy nataon'Andriamanitra nge zany tamintsika nataon'Andriamanitra zany taminao inona moa tsy efa nataon'Andriamanitra taminao nikaroka fomba maro samy hafa mihitsy Andriamanitra hanampiana anao hanavotana anao matotoy zao ianao no zany de zao ndeha hivavaka tsika ndeha hifony sika ho an'ny hafa mba hikaroka hevitra koa Andriamanitra mba hialanenina koa Andriamanitra haniasa ny fanahin'Andriamanitra mba ampibebaka izao tontolo zao hiverinao amin'Andriamanitra ny sitrak'Andriamanitra nge tsy ny fahafatesany ratsy fanahy ny Andriamanitra tsika tsy zany ny Andriamanitra tsika tsy mpamaly faty
na inona nataony zao tontolo zao, na inona nataony Petera tamin'i Jesosy, tsy namalifaty mihitsy Jesosy. De afaka malala ny Andriamanitra tsika tsy Andriamanitra mpamalifaty, ny Andriamanitra tsika ny mamaika an'Andriamanitra dia ny hamonjy ny olona. Sarobidy amin'Andriamanitra na dia fanahy anankiray aza. Maika moa fa izao tontolo zao tsy sitrak'Andriamanitra ny andripaka izao tontolo zao, fa ny ratsy ny tian'Andriamanitra tsy hanjaka eto amin'izao tontolo zao, ny faharatsiana. Noho zany dia taonantsika ry havako amin'ity alarobia farany volana jolay ity de hivavaka nde hifona ho an'ny hafa, hifona ho an'ny tenantsika koa, hifona ho an'ny mpiarabelona amintsika, hifona ho an'izao tontolo zao isika mba hampiasain'Andriamanitra ny fahalemem-panahy, ny famindram-pony mba hahatonga zao tontolo zao hiverina ho amindray. Hivavaka isika ry havako. Tompo misaotra anao zahay. Misaotra anao noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra noho ny amin'ny nanirahanao ny zanakao malalanao hamonjy anay. Misaotra fa tsy nijery anay tamin'ny fahavinirana ianao, tsy nijery anay tamin'ny fahatezerana ianao, dia adininay aza ny famindram-ponao. Ana dia no hitsakitsahiny izao tontolo zao aza ny famindram-ponao sy ny fitiavanao, ny famantarana izay nanehoanao ny famelan-keloka. De misaotra Tompo fa nampihemitra ny tananao ianao ka namindra fo taminay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Nampiasainao ny fahalemem-panahinao, nampiasainao ny famindram-ponao sy ny indrafonao, nampiasainao ny fahatsoram-ponao satria tianay ianao. De mifono zay Tompo amin'izay mety ho fahalemenay, tsy fijoroanay, tsy fandraisanay andraikitra, tsy fitandremanay ny fahamasinanao. Mivavaka zay Tompo, mifona ho an'izao tontolo zao, mifona ho an'ny fiarahamonina amin'izay mety ho napalahelo, nanapalahelo mihitsy nataonay na nataon'ny hafa. Famindram-po ianao dia talao ny indrafonao zay ampihemitra ny tananao feny fahatezerana, fa ampandroso kosa ny tananao feny fitiavana hiantra anay, amindra fo aminay, mindra fo amin'izao tontolo zao ka hisy ny fandriampahalemana, hisy ny fifamelana, ary anjaka ny filazantsara, ampahirezi ny fiangonanao, hamasino, diovy amin'ny rahan'i Jesosy zanakao, mba hanjaka ny fifankatiavana, ny fifamelana, mba ho sambatra sady miadana ny fiangonana, ny mpino izao tontolo zao. Miasa mahery amin'ny asa mifanahinao masina mba hiverenana izao tontolo zao ao aminao Andriamanitra. Ataovy mahay mifamely zahay, ataovy mahay mahafantatra fa enao Andriamanitra de mahay manova izao tontolo zao, ary tsy voafetra ny herinao satria mahay ny zavatra rehetra ianao. Jereo ny tokantranonay, jereo ny asanay, jereo ny andavanandronay Jesosy, ataovy ambany fahasoavanao, arovy amin'ny ratsy zay, fa atao feno fifaliana ny isanandro. Saotra ny amin'izao volana farany zao, mametraka sady ny volana vaovao, ho tsahina eo ampelantananao Jesosy. Amen.